Izy ihany koa ny vadiantsika makany amin'ny pejiny toe-karena nahitana fiakarana manodidina ny ariary zato avokoa ny solika sy ny gazoil ary ny solika fandrehitra nandritry ny sasakarina teo amin'ny fanadihadiany Claudia Solution sy Mamy Rasoanefo. Fiakaram-bidy 100 ariary ho an'ny lasandy sy ny gazoil ary 70 ariary ho an'ny pétrole no niatra nanomboka ny sasakarina teo ho an'ny tompim-pivarotana sasany ary ny maraina teo ho an'ny hafa. Efa voalaza ombenombeny fa singa samihafa no mamaritra ny vidin'ny solika. Ankoatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, eo ihany koa ny tany sandam-bola, ny tombony alain'ireo kompania solika sy ny mpitantana ny toby fivarotana solika. Tsy azo adinoina ihany koa ny saran'ny fitehirizana ny solika na ny stockage, ny saran'ny fitaterana, ny aba samihafa. Raha toa ka misy ny fiovan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia 2 volana aty aoriana vao misy fiatraikany ety amintsika izany. Efa piarana ny prix internationaux aty amintsika izany dia misy décalage. Maro amin'ireo mpanjifa no tsy nahatsikaritra akory fa niakatra ny vidin'ny solika. Ho an'ireo mpamily fiarakaretsaka dia izy fiatraikany izany fiakarany 100 ariary isaky ny litatra izany. Manana ny heviny ihany koa ireo olon-tsotra mitondra fiara. Hitan'olo efa mandeha lavitra fa raha hita toerana izy aloha mety eto amin'ny vilety raha toerana akaiky izany tsy dia hita e. Ny eto amintsika dia efa ampiarina ny mécanisme d'ajustement automatique des prix izany hoe isam-bolana dia tokony hisy ny fanitsiana ny vidin'ny solika araka ny fiovana mety misy eo amin'ireo marindrefy samihafa izay mamaritra ny vidin'ny solika.